Amaranantsika ny vaovao avy toerana ny azakazaka fiarakodia zany na ny rallye international de Madagasikara izay nitanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity, dingana farany ihany koa tamin'ny fidinany tompon-dakan'ny Madagasikara izay faninanana izay. Iboma sy Bertin izay mitondra ny fiara Mitsubishi Evo 10 Technoshell no nibata izay fifaninanana rallye international de Madagasikara izay androany nahazo anaty saina nefa dia i Olivier sy Aingo no voaositra ho tompon-dakan'ny Madagasikara taorianan'ity dingana farany amin'ny fifaninanam-pirenena ity. Efa mitinana ireo zava-nitranga lehibe atao anatin'izay fifaninanana izay ary hoentina aminao. De direction c'est des tout ça des tarifs nos sorties de route les tomobiles des nanzar lasa fakatra ny radiateur zany de zay rano ampidirina raraka fotsiny de lasa michauffe le tomobile de aloha mijanona manipa zavatra fotsiny. Problème zay le izy le anna mitsy le tsaina le boîte ve nefa io moa metraka fatikisana amin'ny vazana metraka namboatra montage ny de amalala io nefa mbola io anna ataon'le tomobile. De 22 km já nava ali rato onde na mafé a de falfa do moço então a Catarina Vera Istanbul atau Istanbul para mantap março de 30, 34 mama belis de sarça be olha lu porque tu gasou matar na de mafara malana alatsinainy zao no tena hitako sarotra zao no tena hitako sarotra zao any avakazay koa efa misena teo dia sisy tamin'izay renanao izay atongavana raha championnat ka na ny tomobile ihany dia raha tonga motera dia mijanona madika any zay raha ny rallye aloha zany raha ny spécial dia mafy daholo ny rallye tamin'ity ny spécial tamin'ity tena marina lava le izy voalohany faharoa malama le lalana nisy lalana anankiray zany tao amin'le 30 km sy le alohan'ny farany le alatsinainy zay somary vavoan'ny pilote rehetra dia somary mety mitandritany rasiana daholo sy mijery ny tomobile zany fa ny tena marina zany sarotra le mijery an'le rallye raha tsy hatramin'ny farany fa ny zavatra hita sy fantatra fotsiny aloha dia hoe samy niezaka nanao tsara daholo ny mpifaninana ka na ho tsara na ho ratsy vokatra dia zay moa izy tsy maintsy misy mipandresy misy ndresy fa ny resy tsy akoraina ny mipandresy tsy hobina fa dia zay maraliny rallye ohatrany sport rehetra io. Bon bilan rallye ty Bertin zany tamin'ity taona ity nahafapo marina na dia hoe amin'izao zany zao provisoirement zay vice champion pilote sy copilote fa ny rythme kosa dia niezahana ho azo tsara mihitsy le satria zay moa vice championnat dia effectivement ny rythme zany
tantara hafa amin'ny rima dia tsy maintsy niezaka izay mba naka anazy a dia azo soa matsara izy amin'izao fotoana izao. Ny tena marina hoe telo zany zao zay voalohany tamin'ity taona ity tamin'ny Boy Rally de Bona Majangazany a dia ny Rally Azatana 3 dia zao indray ny rima telo zany zay voalohany a dia misaotra betsaka ny sponsornay a ny Shell, Techno, Semady a sy de Zelmeka Concept ary koa ny Club Asakma sy ny FIA Afrique zany ary ny Fédération Sport Automobile Madagasikara dia misaotra betsaka n'ireo mpanoana rehetra fianakaviana namana sy ny mpakafia fa dia toraka izany koa ny sécurité rehetra ny officiel ny mpanao gazety a dia ireo mpikarakara rehetra zany zay zany isorana manokana eto a zay moa maralindraly dia vita zao nary zao vao afaka miteny angamba fa dia afa-po amin'ny ankapobeny. Kenay manokana zany dia fanotelo fandraisanay anjara ty dia voalohany fahatongavanay amina rally fa ny voalohany moa dia mitsokan-darana no ny antony teknika fa tamin'ity zany a mba tody somatsara hatramin'ny farany a zay no tamin'ity remity tamin'ity rally international ity izy rehetra mihitsy zany no hitanay hoe tena sarotsarotra daholo zay koa moa zany no anisany hoe kely indrindra ny moteurany fiara nentinay tamin'ireo mpanjay andrara rehetrarehetra dia tsy maintsy nalamina mba ho tonga hatramin'ny farany. Mbola iny any zany aloha ny anatômobila hoentina meritona satria andray anjara feno amin'ny championnat de Madagascar zay amin'ny meritona.